Amin'ny faritra Anosy kosa indray dia olana maro no sedraindreo tantsaha antonany maro tao amin'ny faritra Anosy. Vaovao zany ankehitriny taorian'ny fametrahana fitondram-panjakana paikady maro miompana amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Miditra amin'ny sehatra mamatianina ireo tantsaha ankehitriny ankoatra ny fampitaovana sy ny fampiofanana ara-teknika maro. Tafapetraka indray tao amin'ny komuna Ranomafana ny fitoerana fitehirizam-bokatra ho an'ity komuna ity. Fotodrafitrasa ampiroborobo ny CAP-rindreo tantsaha fa koa anisany ovaolana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy iny. Ny andindin'izay hoentiny Andiniana Martina. Mahavita mitahiry vokatra hatramin'ny 100 taona eo ity fitoeram-pitehirizam-bokatra vaovao ho an'ny komuna Ranomafana anatin'ny distriktan'ny Tôlanaro faritra Anosy ity. Fikambanana tantsaha misa 40 eo eto amin'ny komuna no isitraka ny fotodrafitrasa. Fotodrafitrasa izay anisany nandradrain'izy ireo hatry ny ela raha ny fanazavana. Ka zahay henany bizo zany defa mana programme zay association hametraka vokatra aby zahay 2 tolon'io samby mibaiko zahay hoe par association sy mety zao napetraka sy anatiny eo dia avy amin'izay vidin'ny mirary avidinay vokatra io. Komuna anisany mamokatra ao anatin'ny distriktan'ny Tôlanaro i Ranomafana. Tafiditra anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana anatsarana ny CAP-riny ireo tantsaha ny fanolorana ity fotodrafitrasa ity raha ny fanazavana. Raha toa ka efa misy ihany koa ireo tantsoroka samihafa sy trahin'ireo tantsaha eto ho faiza miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro aty atsimon'ny Nosy. Hita fa tena mamokatra tokoa ny komuna Ranomafana. Nahita ny berozy, nahita ny vanille, nahita ny famokarana tsako, eo koa ny tsaramaso ary misongadina tamin'izany ilay hoe fanohanana an'ireo tantsaha amin'ny izay fahaiza-manao hoe tantsaha mamboly avao fa tonga hatramin'ny hoe akohonany amokarana sy hisy vidiny vokatra ary mba matianina mba hampangarana tantsaha. Tsisy komuna na distrika ho adino intsony. Tanteraka izany ankehitriny ato anatin'ny faritra Anosy ho iatran'ny gouvernoura nandritra ny fitokanana ity fotodrafitrasa ity izay fiara-miombina antoka amin'ny fandarana asa defi eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mitetina 100 tapitrisa ariary.